Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Miarahabatsika revako malala tratry ity talata fa 12 ny volana Desambra ity. Ny mofonaina voalahatra ho antsika ny riavako malala dia ny bokin'ny salamo fahavalo ny 1 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah tomponay oendre ny voninahitra ny aranao amin'ny tany rehetra. Nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitra ao, ary eny amin'ny vava ny ankizy madinika sy ny minono no nanorenanao ery noho ny mpandrafy anao, mba hampanginanao ny fahavalo sy izay tahamaly ratsy. Raha jereko ny lanitra ao izay asan'ny ratsan-tananao sy ny volana makitana izay noforononao, inona moa ny olana ahatsiarovanao azy, ary ny zanak'olombelona no manginao azy. Fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy, ary efa nisatroanao voninahitra sy fiandrianana. Efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy. Ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambany tongony, dia ny ondry amanosy ny omby rehetra ary ny bibidia, mba amin'ny voromanidina sy ny hazan-drano ranomasina, izay mandeha amin'ny lalan-dranomasina. Jehovah tomponay oendre ny voninahitra ny aranao amin'ny tany rehetra. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Inona moa ny olana no ahatsiarovanao azy, ary zanak'olombelona no manginao azy. Fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy, nosatroanao voninahitra sy fiandrianana, nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao, ny zavatra rehetra nataonao eo ambany tongony. Misy ravako malala zavatra indraindray eo amin'ny fiainantsika dia tsy tsapantsika ny hasarobidiny raha tsy efa tsy eo intsony ilay zavatra. Misy lafiny zavatra heverinao eo mandrakariva koa, heverinao eo foana ange io e. Ary indraindray ara misy zavatra amaivantsika nefa zavatra sarobidy. Rehefa tsy eo ilay zavatra, lasa ilay zavatra, na very ilay zavatra, na simba ilay zavatra, zay vao tsapantsika ny hasarobidiny. Tsapantsika amin'ny fahasalamantsika izany, tsapantsika amin'ny fahaizantsika amin'ny namantsika izany. Ary mampatsiaro ny tenin'ny Ntaolo. Ny teny manao hoe rehefa tapaka ny rambon'ny omby vao tena fantatra ny ilana azy. Satria miheverina hoe rambon'omby kely iny ve atao inona moa iny? Fa rehefa tapaka ny rambon'ny omby dia feno lalitra ny omby, dia eo vao fantatra ny hoe aikay ny rambon'omby dia tena ilain'ny omby amin'ny fikopahany lalitra tsy ho eny amin'ny tenan'ny omby. Ary dia ny Ntaolo natakatra an'izay hoe satria misy zavatra heverintsika hoe madinika, na misy zavatra tsy rahaitsika, tsy mentsika toerana, fa rehefa tsy eo amintsika intsony ilay zavatra vao fantatritsika ny hasarobidiny. Raha amin'ity salamo fahavalo ity dia mampieritreritra antsika ity tenin'ny Davida ity manao hoe inona moa ny olombelona ahatsiarovanao azy. Reo zavatra rehetra raha nataon'Andriamanitra tao amin'ny olombelona ireo dia efa teo am-pelantanan'ny olombelona, fa very avokoa. Efa nataon'Andriamanitra tao am-pelantanan'ny olombelona izany hoe izy nataon'Andriamanitra ho ambany kely no Andriamanitra. Very avokoa reo rehetra ireo. Efa nataon'Andriamanitra ho ambany kely noho izy ny olombelona. Inona moa hoe ambany kely noho izy ny olombelona? Tsaroantsika tamin'ny nahavian'Andriamanitra ny olombelona dia nifanerasera tamin'Andriamanitra ny olombelona. Nifanerasera tamin'Andriamanitra ny olombelona, niresaka tamin'Andriamanitra ny olombelona, nomen'Andriamanitra safidy hahafantatra ny tsara sy ny ratsy ny olombelona, nomen'Andriamanitra fahafahana ny olombelona izay tsy nitovy tamin'ny biby. Ny biby dia tahaka io mangy io na io rotra io, na avy ny orana na mainy ny andro dia tsy mety keo io. Fa ny olombelona afaka manan-tsaina, mamanta-javatra, mikaroka, ary izay mahatonga ny olombelona nanankinan'Andriamanitra ny zavaboary hanohy ny asa-pahariana izay nataony. Ary dia ny olombelona dia nataon'Andriamanitra ho ambany kely noho izy.
Sangindrisy fa tsy afa-po tam'izany toerana izany ny olombelona. Tsy nanaiky ho ambany kely no Andriamanitra izy fa te hitovy amin'Andriamanitra. Ary zay afaka-panahy tenenin'ilay ratsy tamana hoe raha mihinana ity voankazo ity ianao dia hitovy amin'Andriamanitra. Mandrakitiny anao de fakam-panahy mandrakariva ny olombelona ny te hitovy amin'Andriamanitra. Ary mbola iainantsika ary zany am'izao andro natsika zao ny hoe etaetan'ny olona, fanirin'ny olona hoe tena tsy manaiky raha tsy mitovy amin'Andriamanitra. Ary zay nefa ny fahalavona. Arakaraky ny fitiavan'ny olona hifaninana amin'Andriamanitra ny vao mainka napidina azo ambany de ambany noho ny fahotana. Rehavako ao am' Jesosy no iverenan'ilay toetra indray hoe ambany kely no Andriamanitra. Ao am' Jesosy indray no amerenan'Andriamanitra atsika am'izao Krismasy zao lay toetra very fahiny tao edena. Inona moa ny olona anao atsiarovanao azy? Inona ny olombelo anao manginao azy? Nataon'Andriamanitra ho ambany kely noho izy tsika noho Jesosy. Nanao ambany kely noho izy tsika? Hoy Jaona voalohany toko 7:1, indre manahoana ny fitiavana azy an'Andriamanitra tsika de niantsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra isika. Jesosy raha moa de niteny mihitsy hoe mbola hitsara anjely angentsika ny fiafaran'izao tontolo zao hoe rehavako malala zanak'Andriamanitra isika. Ary nde hifaly am'izany toerana omen'Andriamanitra tsika izany. Ay anararoatra hifaly. Isika manao hoe ndraindray rehefa tsy eo zany zavatra zany hoe aika tsara teo akaikin'Andriamanitra. Rehavako malala sambatra ianao fa manana an'Andriamanitra. Aza mieritreritra hoe ohatr'izao ny fiainanao raha tsy eo Andriamanitra sanatrian'izany. Aza mieritreritra hoe lamina ianao raha tsy eo Andriamanitra. Mampatsiaro ny tenin'ny Calvin manao hoe tsy manana herinandro akory aho tsy iarahako miaina amin'Andriamanitra. Tsy velona ao anatin'ny herinandro no teneniny. Fa tsy velona ao anatin'ny ray minitra akory ary tsika iverin'Andriamanitra. Zay ny tiany tenenina. Rehavako malala eo akaikin'Andriamanitra ianao. Aza mieritreritra manao hoe lavitra an'Andriamanitra azo satria zao ny fiainako, satria zao ny toetrako, satria eo akaikin'Andriamanitra ianao. Ary no io eo akaiky no Andriamanitra eo akaikinao io matoy izao anao am'izao ankehitriny zao. De mpanjinona ary ny voninahitr'Andriamanitra. Hoy Davida hoe jereo ny lanitra e, de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Aza variana mijery ny tany nge fahalovany, ny tany nge ady, ny tany nge korotany. Tsy hoe tsy ilaina akory, fa ilaitsika ny mijery ny tany, afahantsika mijoro vavolombelona. Fa aza eo ihany ny maso, fa jereo koa ny lanitra, ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Aza variana mijery ny voninahitr'Andriamanitra eto amin'ity tany ty ihany, fa jereo koa ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny lanitra, izay andrasany ny zanak'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao, hoy Davida manao hoe nataonao ambany kely no Andriamanitra izy nosatroanao voninahitra sy fiandrianana. Talohan'ny diran'ny fahotana de teo amin'ny olombelona ny voninahitr'Andriamanitra. Teo amin'ny olombelona ny fiandrianana. Lay teny hoe fiandrianana de toetra raha zay na azo ilazana azy toetrandrina. Zany hoe olona iankinana, olona mamoron-javatra, olona izay natao hitondra zava-baovao, olona izay zay le hoe fiandriana, zay le toetrandrina. Tsy hoe ny hoe toetrandeva vao am' Jesosy de zao olona miankina, olona veritsoa, olona tsy mandray inisiativa, olona tsy manana fanapa-kevitra, olona miankin-daba voafatotra. Tsy manana, tsy afaka manatanteraka ny faniriana, tsy afaka manatanteraka ny sitrapo, tsy manana zany rehetra zany satria fatorany fahotana. Fa talohan'ny diran'ny fahotana, talohan'ny nanontany eo de zao mipetraka tamin'ny fiandrianana izy, mipetraka tamin'ny voninahitr'Andriamanitra izy. Ary hoy ny tompo tamy manao hoe manjaka amy zavaboary. Zany hoe napetrak'Andriamanitra hitondra izao rehetra zao ny olombelona. Rehavako malala Krismasy ny andro. Krismasy ny andro afaka andro vitsivitsy de atsiaro zany sika, de atsiaro hoe ho averin'Andriamanitra
ao am'izany toetra ny fiandrianana sy ny voninahitra izany ndray isika amin'ny alalan'i Jesosy, amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy. Raha tsy ao am' Jesosy itsika de tsy ny voninahitr'Andriamanitra ny tafitsika fa ny henatry ny fahotana. Rehefa ao am' Jesosy itsika noho ny krismasy de tafian'Andriamanitra ny voninahitry ny krismasy, ny voninahitry ny zanak'Andriamanitra. Toy izao tsika afaka malala satria tafian'Andriamanitra ny voninahitry ny fanjakana. Raha tsy eo amin'ny tompo isika le avako de izao mitafy henatra, ny henatra, ny Yeso, ny latsan'ny fahotana ny henantsika isan'andro, ny akoran'izao tontolo zao no rentsika. Fa satria krismasy ny andro, satria akaiky ny krismasy, satria tian'Andriamanitra isika de averiny ao am'lay toetra naritsika tany Edena fahiny. Ary de zao matoky fa mbola rakotr'Andriamanitra ny voninahiny sika. Izao tontolo zao mpanara-baraka, izao tontolo zao mpanaratsy, izao tontolo zao mpanimba, fa Andriamanitra kosa mandrakotra ny voninahitra ny fiainantsika. Ao amin'Andriamanitra no iverenany lay haja mamboninahitsika, lay dignité maha-olombelona. Ny fahotana de nanimba ny olona tahaka n'lay zanak'Adala, hitatsika eo amin'ny tsaramaso naraka ny Lioka, zay nitovy tamin'ny biby, nitovy tamin'ny kisoa, loto, fantrana, faharavana, fahandevozana, zany ny ainan'ny olombelona raha ao anatin'ny fahotana izy. Saingy nasandratr'Andriamanitra noho ny amin'ny krismasy, zay natonga an' Jesosy teraka tao an-tranonomby, zay natonga an' Jesosy nandry tao am-pihinanam-bilona, mba hahatonga antsika tsy ho any an-tranonomby intsony, mba hahatonga antsika tsy mandry eo am-pihinanam-bilona hitovy amin'ny biby intsony, fa nasandra, efa niraisin'i Jesosy izany toerana izany mba hisandratantsika indray amin'ny voninahitra sy ny fiandrianan'Andriamanitra. De mety zary avako malala handray zany voninahitr'Andriamanitra izany, tsy hitakosona ao anatin'ny fahotana zao tontolo zao, fa handray kosa ny voninahitr'Andriamanitra zay efa nampanantenainy ho raisitsika amin'izao krismasy zao. Fa ny fahatelo de izy manao hoe nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy. Nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy. Genesis toko voalohany, Genesis toko faharoa, de samy miresaka reo moa texte samy hafa, tsy niaraka ny soratana akory ny Genesis toko voalohany sy toko faharoa, fantatry ny mpitandrina rehetra zany. Fa misy elanelany tsy latsaky ny telonjato taona nanoratana ny Genesis toko voalohany sy Genesis toko faharoa, olona samy hafa nanoratra azy. Fa amin'anina samy hafa reo nanoratana azy, na dia mifanakaiky aza lay texte. Fa izao na ny Genesis toko voalohany na ny Genesis toko faharoa de samy mametraka ny olombelona ho gérant na ho mpitantana ny zavaboary. Ary dia izay ny tenen'ny salama eto hoe Davida moa mpanjaka, dia zay no voambolana nampiasainy hoe mpanjaka ny zavaboary, fa tsy mpanjaka mpanimba akory, fa tsy mpanjaka mpandrava akory, fa mpanjaka mitandrina. Genesis toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo, de noentin'Andriamanitra ny olombelona mba hiasa sy hitandrina ny na hitandrina ny zavaboary. Manao hoe nataon'Andriamanitra hiasa. Tandreo aloha mieritreritra manao hoe ny asa ange de vokatry ny fahotany, ny asa tsy vokatry ny fahotana mihitsy, fa planin'Andriamanitra trany am-piandohana mihitsy hoe ny olombelona de miasa. Tsy hoe tao amin'ny saedena ny olombelona de nataon'Andriamanitra tsy miasa fa hoe asa mitaingy tamboho, asa ramona nisy tamboho tao amin'ny saedena tam'zany, fa tsy nataon'Andriamanitra hitaingy tamboho fotsiny ny olombelona, fa nataon'Andriamanitra hiasa. Zany nataon'Andriamanitra hivelona, nataon'Andriamanitra hanodina ny zavaboary mba hahavelona azy. Saingy zao tsy hoe miasa fotsiny izy, fa mitandrina lay zavaboary ko, mitandrina zany hoe manao eo anoloanany andrina, manao ambany maso zany ny zavaboary. Saingy indrisy rehefa niditra ny fahotana de nifanohitra ny olombelona sy ny zavaboary, naniry tsilo ho ny filazan'ny Genesis toko fahatelo azy, nanohitra ny olombelona ny zavaboary, lasa ngazana. Lasa ny tenen'ny tompo manao hoe niatsembohanao am'izay zao, niatsembohan'ny tavanao, ny dinitrao no hinananao, satria niditra ny fahotana de lay asa lasa tsy mahafinaritra,
fa lay asa lasa asa mandreraka indraindray, lasa asa mampiteraka tebotebo indraindray, lay asa lasa asa mampisidinitra fangiry firina indraindray. Zay lay asa, lay sa mahafinaritra ny men'Andriamanitra, lay tany mahafinaritra ny men'Andriamanitra, nanjary ny sombany ny fahotana, nanjary tsy nahavokatra ary nanjary fangiry firina ho an'ny olona aza. Sofa-teo Jesosy. Am'izao krismasy zao, sofa-teo Jesosy. Tonga Jesosy. Namboatra zany. Namboatra zany zany fisarahan'ny olombelona tamin'ny zavaboary zany. Ny Saint Chrysostome de nanazava fa tsy misy Pasika raha tsisy krismasy. Tsy misy krismasy raha tsisy Pasika. Saint Chrysostome de nazavana hoe ao anatin'ny krismasy no ahitanao ny Pasika, ao anatin'ny Pasika de ahitanao ny krismasy. Miariary ao anatin'ny Pasika ny krismasy ary mivelatra ao anatin'ny ny krismasy ny Pasika. Le avako. Zay ny dikany hoe nampanjakain'Andriamanitra tamin'ny asany tanan'ny olombelona. Any amin'ny Pasika de tsaroantsika tsara mihitsy lay azo fijalian'i Jesosy natsatoka teo amin'ny tanàna karakaina antsoina hoe Karandoha. Teo amin'ilay tanàna, teo amin'ilay tendrombohitra antsoina hoe Calvary moa de mitovy dikany hoe amin'ny teny latina ny Calvary dia mitovy faka amin'ny teny hoe Karandoha ihany. Ary dia natsatoka teo lay azo fijalian'i Kristy. Lay tany karakaina ny dikany de anjary lonaka noho ny azo fijalian'i Kristy. Tsy hoe angano zany ry havako malala, fa finoana, iainana. Dia matokia ry havako malala fa ampanjakain'Andriamanitra amin'ny asany tanany isika. De manjary ataon'Andriamanitra mahavokatra nge ny asantsika. Ndraindray raha tsy tsapanao mihitsy manao hoe to tsy niezaka mafy akory anefa teny men'Andriamanitra. Tsapanao hoe ary tontain'Andriamanitra zany asako zany. Na eo aza ny fahotana, na eo aza ny etraketraka zao tontolo zao, de tsapanao lay fitahian'Andriamanitra. Noho ninona? Noho Jesosy, noho ny krismasy, noho ny Pasika. Fa ny farany de hoy izy manao hoe ny zavatra rehetra tena ataonao eo ambanin'ny tongony. Zany hoe ny zavatra rehetra de tsy topoin'ny olombelona, fa manompo ny olombelona. Ny zavatra rehetra de tsy topoin'ny olombelona. Zay ny dikany eo ambany tongotry ny olombelona, fa tsy manompo ny olombelona. Indrisy fa nanomboka atao amin'ny Genesis 3:7 de zao, ny zavatra rehetra tsy nataon'ny olombelona eo amin'ny tongony, fa nataon'ny olombelona eny amin'ny lohany. Loloavon'ny olombelona ny zavatra rehetra. De notopoiny ny hazo, notopoiny ny vato, notopoiny ny vola, notopoiny daholo ty rehetra ty, de tonga mpanompo sampy ny olombelona. Ary de atezitran'Andriamanitra no hoe ny zavatra rehetra nomeko anareo ange tsy hotopoinareo e. Raha nanome anareo vola tsy hotopoinareo ny vola, raha manome anareo vato sy hazo tsy hotopoinareo ny vato aman-kazo, raha manome anareo voninahitra tsy hotopoinareo ny voninahitra, raha manome anareo vatana salama tsy hotopoinareo ataonareo sampy ny tenanareo na ny vatanareo ny sampy, ka atakalinareo an'Andriamanitra ny vatanareo ndray ny toponareo fa tsy Andriamanitra. Ry havako, nataon'Andriamanitra eo ambany tongotry ny olombelona ny zavatra rehetra, mba hanompo ny olombelona, mba ho fitaovana hahasambatra ny olombelona. Ny Andriamanitra atsika ny zavaboary rehetra, ny ranomasina, ny lanitra, ny zavatra eny amin'ny lanitra, ny rivotra madio, ny hazo, ny tany, ny biby, reny rehetreny de ny Andriamanitra atsika mba hahasambatra atsika, fa tsy hoe reny akory ny ankofa atsika sy potsika. Ary de zay mahatonga atsika hoe very lay fiandrianana, ny anjary andevo ny fahotana, andevo ny sampy, andevo ny zavaboary. Fa tsy afaka nitantana lay zavaboary, nampivelatra lay zavaboary. Afaka malala, sofa eo koa ny krismasy. Ny krismasy no namerina ny olona am'zany toetra hoe nataon'i Jesosy eo ambany tongotritsika avokoa ny zavatra rehetra. Zay nge dikan'le hoe nitonga le magy, nitondra ny miora, nitondra ny menaka mantitra, nitondra izany teo amin'ny tongotry Jesosy. Nitondra zany teo amin'ilay Jesosy azy, milaza fa izao hoe averina indray amin'ny olombelona io sata hoe izy de hotopoiny ny zavaboary. Any marimbarina kokoa, izy de ahitantana ny zavaboary, izy de ahiamboatra ny zavaboary, mba hahatonga ny zavaboary ho fitaovana hahasambatra ny olona, ary hahatonga ny zavaboary hivelatra fa tsosim-ban'ny olombelona, mba hahatonga lay zavaboary sy lay olombelona tsy hifanandrina, tsy hisaraka, fa hiara-monina. Lefako malala
nahoana mandalo zao tontolo zao. Efa nisopahany ny olombelona tamin'ny fahotana. Ao am' Jesosy no anatsika sy ahitantsika izany voninahitr'Andriamanitra izany. Engany eo hitanao ny voninahitr'Andriamanitra araka ny tenin'ny Davida manao hoe Jehova tomponay io, endre ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Ahita ny voninahitr'Andriamanitra ny ianao amin'ny tany rehetra izay omen'Andriamanitra honenanao, amin'ny tany rehetra izay omen'Andriamanitra lalovanao. De hira tahaka ny Davida manao hoe raha mijery ny lanitra ao raha mijery ny lanitra ao sy ny asan'ny tananao aho de hitako ny voninahitra ao. Endre Jehova tompo ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Hivavaka isika. Nompo am'sotranao zahay fa izao tontolo zao tsy mahita ny voninahitra ao satria jamba ny fahotana izy. Izay kosa mahita ny voninahitra ao satria nosokafanao ny masom-panahinay ka hitanay ny fahalebiazanao. Izao tontolo zao andevoziny zao tany fandalovana sy zavatra rehetra zao, zay kosa no afahanao ary ampanimponao anay ny zavatra rehetra, mitondra fifaliana, mitondra fahasoavana ho anay. Tompo am'izao katoky ny Krismasy zao, aza velanao andalo foana aminay ty fotoany ty tompo. Fangio ny fonay. Ny fanahinao masina ny miasa mahery ty anatinay, iavaozanay. Tsy amin'ny fahazarana no amonjenay. Ny andro Krismasy, ny ankalazany ny herinandro sambatra, ny fampiarabanay, fampirarianay soa. Tsy amin'ny fahazarana tompo amin'ny taonay ity, fa amin'ny fahatsapana ny voninahitra ao. Vavak'izay tompo anisa tokantrano, vavak'izay ho anisa ambatan'olona, ataovy mahita ny voninahitra ao nisa ambatan'olona sy nisa tokantrano. Ataovy miona aminao tompo, nisa tokantrano sy nisa ambatan'olona amin'izao Krismasy zao. Ahatsiaro fa ao aminao no misy ny fiatanana. Sitrano ny marary tompo, ampaherezo ny reraka tompo. Aoka eo akaiky ny roa mila vonjy ianao, zay tsy takatry ny tananay tompo, bavangio amin'izao Krismasy zao. Amin'ny anaran'i Jesu Kristy mpamonjy. Amen.